Mafana dia mafana ny toedra raha ao an-Tananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao satria vorolanina nivoaka marobe izay tonga eny efovoan'ny tanàna Antananarivo renivohitra eny hitaky ny zon'izy ireo noho ny hafitsoko ny délestage sy ny tsy fampiny rano lava izay nampijaly nivoaka tao an-taonany maro. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba honina mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena kompiandro androany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny hetsika amin'ny fitakiana jiro sy rano no tena mahatonga anireo voaka marobe izay vorolanina ao an-Tananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao. Toy izao ny filaharana rano eo analamahitsy ary bassin ary mijaly rano ny mponina eny an-toerana eny araka n'izao hitantsika amin'ny sary izao. Tsy eny ihany anefa no milahatra rano fitahaka an'izany fa hita manerana tanàna Antananarivo izany filaharany rano izay tsy misy fiafarana izany. Efa ela no niaina tao anatin'izany ny vahoaka ary efa ela ihany koa no nandefitra izy ireo fa tsy mbola nitambaholana mandraka teny androany. Ka ela ny ela dia tezitra ihany ny vahoaka manoloana an'izay tsy fahitambaholana maharitra izay haroso ny fitondram-panjakana izay ka nanomboka teo tabakevitra ny vahoaka fa hidina an-dalambe hitaky ny zo fototran'izy ireo amin'izay fitakiana ny jiro sy rano izay tena mampijaly ny vahoaka ao an-Tananarivo renivohitra ao. Ny vidin-jiro miakatra ihany nefa ny jiro sy rano tsy zarizary ka izay no mahatonga anireo vahoaka marobe no manao fangatahana amin'izay hetsika jiro sy rano zay. Manoloana an'izay moa dia tamin'iny andron'io omaly iny efa Raikitra ny mpitondra fanjakana nanomboka azy. Ny azy tsy misy mangataka alalana, tsy misy emoreg. Efa mandeha ihany koa ny fizaram-bola izay ataon'ireo gros bras izay mitona olona marobe teny amin'ny petite vitesse teny miaraka amin'ny sora-baventy maro milaza hoe ny tsenany be horirika tsy mila korontana avelao izahay hivarotra. Ireo ny avy amin'ireo izay mpomba ny fitondrana manoloana an'ity resaka jiro ity hatrany. Itsakilan'izay jiro tapaka sy rano Raikitra ihany koa ny Grevy teny Saovy masoandro tamin'iny andro nomaly alina iny satria tezitra ny vahoaka noho ny tsy fahampian'izay jiro sy rano zay. Eo ihany koa ny teny Ambohipo dia Raikitra ihany koa ny dorokodiarana teo amin'ny 3e mai Ambohipo tamin'iny andro niomaly alina iny mbola tsy tonga akory ny 2020 tamin'izany fotoana izany. Raikitra ihany koa ny teny Ambatomaro sampanany Rakmalina noho ny antony izay FNB sy ny maro ao anatin'izay fitakiana jiro zay hatrany. Tsy teny ihany nefa no nahitana an'izay fitokonana izay fa hita tamin'ny toerana maromaro izay hetsika fitokonana amin'ny resaka fangatahana jiro sy rano zay. Vao maraina be ny andro dia efa voasakana tsy ho eny Analakely teny Antanimena sy ny manodidina ireo voaka marobe izay tonga ny fanao fotoana ho eny Ambohijatovo amin'izay fitakiana jiro sy rano zay. Ny tany Antsirabe moa dia vao maraina ihany koa dia efa mihatrana manoloana ny garany Antsirabe sy ny arabe ny fahaleovantena ireo hery famiretana izay ahitana ny mpitandro ny filaminana maromaro. Fantatra nefa ny fahavitavam-bavavan'ny polisy amin'ity androandroany ity nefa nahemitra amin'ny fotoana manaraka izany. Nahemitra amin'ny fotoana manaraka izany fitavam-bavahana izany noho ny antony izay ho fanakanana anireo voaka marobe izay tsy hiditra eny Analakely izay. Lasa mariky ny fitolomana ho an'ny fahafahana ny saina Jolie Roger any Maguara ao amin'ny Laimanga on Pis izay nosoratany Elishiro Oda. Nisongadina ao anatin'ny horonan-tsary miaina io ny ady ho an'ny fahafahana madinika, ny fahafahana manoloana ny didiny Besandry sy ny hery famoretana. Rimanke Delofi izay nenjehan'ny fanjakana fatratra noho ny fanoheran'izy ireo ny tsirariny rehetra izay tsy inona fa ny fanaovana kolikoly sy ny fanaovana jadona ary ny fanavakavahana hita ao anatin'io manga io hatrany. Efa nahita ity sainana piraty ity izay misy karandoha manao ny satroka manoloana any Luffy ity ny hetsika tao Nepal sy tany Fransa sy ny tany firenenkafa ary efa hita ao Madagasikara ihany koa izany saina izany amin'izao fotoana izao. Vonina ihany koa ny teny Ankatso ho eny Ambohijatovo izay fotoan'ny be sy ny maro amin'izay fitakiana jiro sy rano zay. Averany fotsiny ny jiro sy ranonay dia milamina ho ireo tovovavy reto izay teny be horirika teny miaraka amin'ny sora-baventy. Zavatra misy eny Ambohijatovo efa miroso amin'ny fandroahana ireo olona izay mijoro sy mpivarotra manodidina ny Ambohijatovo ireo mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Antanina ny antony avokoa izay rehetra mandalo ary ferany ny fahafahana mijanona amin'ny toerana iray. Isan'ny niaran'izany ny teo anivon'ny firaisamon'ny pirenena CCOC ny maraina teo teny Anosy
tranga izay manatsikaiky ny zo fototry ny olom-pirenena hiaina sy haneho ny hevitra ankahalalahana raha ny fanazavana izy ireo hatrany. Sahy ihany koa ity ranamana ity izay nitaky ny zony teny amin'ny meteo ampasapito teny niaraka amin'ny sorabaventy. Efa nanomboka misy olona mitaky ny sy ny jiro sy rano teny Ambohijatovo amin'izao fotoana izao. Genzed mihetsika ihany koa ny eny an-taninandro. Efa raikitra ihany koa ny teny Ankatso izay hiazo any Ambohijatovo leo fahatapahan-jiro sy rano hoy ireo mpianatra izay mouvement Genje eny Ankatso eny. Efa tazana milanja sorabaventy manoloana ny tsangambato ny monja John ny avy amin'ny olobe cellule de crise Madagasikara sampanany Toliara. Midika izany fa hita manerana nosy ity fitakina jiro sy rano izay tsy ampy ity. Hita fa tena manao fasafasy mihitsy sy ny mpitandro filaminana ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao ny eo amin'izay fanoherana ny vahoaka tsiditra eny amikazana Ambohijatovo fa ny vahoaka kosa etsy andaniny dia manao aintso zavatra amin'izay fitakina izy ireo ny zo fototry izy ireo amin'izay fitakina ny jiro sy rano izay tena hita fa mampijaly ny vahoaka satria maro ny fananana simba vokatry ny fahatapatapahan-jiro lava izay tsy misy fiafarana. Eo ihany koa ny varotra izay tsy mandeha mihitsy noho n'izay varotra misehatra sy miankina amin'izay herinaratra izay. Ka eo indrindra no mahatonga anireo olona marobe izay tezitra sady leo ary tofoka noho n'izay fahatapatapahan-jiro lava izay tsy mety nahitam-baholana mandraky teny androany ity. Ka izay no antony takin'ireo vahoaka marobe ny zo fototra an'izy ireo ao anatin'ity resaka jiro sy rano izay tapatapaka lava tsy misy fiafarana efa tamin'ny taonany maro izay no niezaka nitady vaholana ny mitondra fanjakana fa mbola tsy nahita vaholana maharitra mandraky teny androany. Midika izany fa tena sarotra amin'ny fitondram-panjakana no hitady vaholana manoloana an'ity fahatapatapahan-jiro lava ity izay tena mampijaly ny vahoaka indrindra fa ireo vahoaka mpandraharaha sy misehatra amin'izay herinaratra izay no tena lasibatra amin'izao fotoana izao. Ka dia andrasantsika eto ara no mety ho toy n'ity raharaha fitakina jiro tapaka ao Antananarivo ity asa raha ahoana ho toyn'izy ity asa raha hiafara amin'ny fanonganam-panjakana ihany raha toaka mitohitohy izao hetsika jiro tapaka izao. Fa ny mpitandro filaminana kosa etsy andaniny dia hita fa tena vorolanina miaraka amin'ireo fitaovana raitra dia raitra mba hanoherana an'izay vahoaka tsy hanohy an'izay fitokonan'izy ireo ao Antananarivo renivohitra izay no mazaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy makasitraka dia mirary soa.